tsy misy musulman mahavita manapirofo hoe tsy manana nature divine zany izany hoe tsy Andriamanitra zany Jesosy Kristy. Tsy misy musulman mahavita manapirofo an'izany. Ny fanazavana sy argument kely hoentin'ny musulman amin'ny kristianina eo dia ny fanaporofonan'ny maha-olombelona ny Jesosy Kristy fotsiny ihany, fa tsy manana argument zany izy ireo anaporofona hoe tsy Andriamanitra i Jesosy Kristy. Sa ho an'ny rahalahy Marcel izay ny solotenan'ny musulman indray moa zany dia tany amin'ny introduction moa zany izy dia efa niteny hoe ny Coran izy ny Coran ampiasain'zareo izy dia ilay original avy amin'ny Allah, avy amin'Andriamanitra mihitsy ny ampiasain'zareo, ary manaraka an'izay izy dia original izy ny Coran fa tsy mitovy ny Baiboly kristianina izay tsy original intsony ary feno contradictoire ao anatiny. Zay zany ny zava-dehibe zay argument kely izay narosony namana Marcel moa zany noentina nanohanana ny heviny sy nandosona ny Baiboly moa zany. Dia raha mijery fotsiny zao tsika ohatra n'ilay voalohany zao hoe ny Coran izy dia avy amin'ny Allah, avy amin'Andriamanitra. Io zao dia efa hita hoe sady tsy mitombina araka ny Coran, tsy mitombina araka ny hadity, tsy mitombina araka ny tantaran'ilay Coran sy ny tantaran'ny musulman zany. Be da be zany zavatra afaka tany saina ary noerana an'izay zavatra anankiray satria be da be ihany koa manko ny tsy malala mihevitra an'izany hoe io Coran io dia tena avy amin'ny Allah, avy amin'Andriamanitra, zavatra diso be zany ary tsy ny kristianina milaza an'izany fa source avy amin'ny musulman ihany. Voalohany indrindra aloha ny namana Marcel ampitiavana be mihina fa efa fantatrao fa an'ireo ampanaraka anao izay voafitaka ao anatin'ilay finoana mihitsy manko dia lasa tsy mandala dia lasa tsy mahafantatra mariny. Voalohany indrindra aloha tsy Allah zany nanome an'io Coran amin'ny musulman io, zany hoe tsy ilay Andriamanitra Abrahama, tsy ilay Andriamanitra Isaka, tsy ilay Andriamanitra Jakoba, tsy ilay Andriamanitra ny kristianina zany nanome an'io Coran any musulman io zany. Tsy misy Mohamed niresaka tamin'ny Allah zany dia manaraka an'izay inona natao hoe Coran afaka hitsinareo raha laingako ty antanio an'zareo fa natao hoe Coran dia tsy anjery, zany hoe le Coran dia tsy anjery izay nomen'ilay anjely Gabriel any Mohamed moa zany na Mohamady, izany hoe tsy Allah nanome an'ilay izy fa le anjery Gabriel ary tsy boky ilay mena fa tsy anjery nomenany Mohamed. Dia ny source musulman ihany no mitantara amintsika ohatra ny hadity Al-Bakari 3476 sy ny Salih Al-Bukhari 2419 fa rehefa napitan'ny Mohamed tamin'ireo namany tahaka ny Ery Abi Sufyan sy Ery Zaida ilay tsy anjery zany tsy boky fa tsy anjery, dia misy version samihafa izay miparitaka teo an'ireo mpanaradia izany hoe ireo namany Mohamed moa zany hoe misy version samihafa tsy mitovy zany. Ary tamin'ny andro Mohamed dia mbola tsy nisoratana ho boky zany ilay tsy anjery na ilay Coran. Maty Mohamed taty arina fa mbola tsy nisoratana boky ihany koa ilay Coran fa mbola tsy anjery foana zany fa mitantara indray ao amin'ny source musulman ihany hadith Al-Bukhari 4986 fa rehefa tao aorian'ny nahafatesan'ny Mohamed dia niantsony ireo namandray ny kalifa izay nandiby anazy nangataka hoe alao adika soratra an'izay ilay Coran fa nandasa ida hoe ny Mohamed tsy teny an'izany kory ka ahoana na dia antsika fa Omar no nisisika hoe alao adika le izy dia be da be moa ny tantara afaka porofona fa hoentina ilazana antsika fotsiny hoe nisy version samihafa tao ary rehefa nadika le izy taty arina dia mbola nisy version marobe ihany koa ary taty arina ihany koa arany dia nisy tamin'ireo version samihafa tsy mitovy ireo dia nidorana fa efa tamin'ny andron'ny kalifa Ottoman izay kalifa taty arina araka ny hadita Al-Bukhari 4987 izay vao nanao version vaovao hafa mihitsy zareo, izany hoe akoatran'ireo version marobe izay tsy mitovy teo aloha izay nidorana zany dia nanamboatra version hafa mihitsy zareo natao Coran official izay zany taty arina. Mbola be da be ny tantara afaka hidirana amin'izany fa zany dia hoentina malina namana Marcel hoe satria izy manko miteny hoe misy musulman miteny be da be ny Baiboly tsy original fe version be da be fa raha jerevanareo ny tantaran'io Coran io sady tsy boky zany men'ilay anjely tsy Allah no nanome an'ilay izy fa
tsy enjery izay mele anjely izay anjely sandoka mihitsy satria manohatra an'ilay révélation mena teo aloha tsy vitan'izay fa mbola version be tabe ary ihany koa nidorana version fanohatra teo aloha be tabe fa avy eo nanamboatra vaovao ihany koa zareo tsy original zany Coran musulman io raha ny tantarany zareo ny jerevana araka ny source any zareo izay tantarainy zareo ihany zany fa tsy hoe kristianina mamorona ny argument kely izay noentiny moa nanoherana ny baiboly moa zany de feno contradictoire be tabe ao anatiny tsy contradictoire zany reny fa nareo tsy mijery contexte fa mamaky andinin-tsoratra anankiray fotsiny de apitahanareo andinin-tsoratra hafa de lasa ohatrany hoe fanohatra le izy fa jereviny contexte iza mpanoratra ny soratana ho an'iza tamin'ny vanim-potoana ohatrany ahoana inona zava-nisy tamin'izany de hainareo ny contexte nisy tamin'izany de hitanareo tsy mifanohatra zany reo fa mifameno zay soratan'ny mpanompon'Andriamanitra olona samihafa mitantara zavatra samihafa zany fa raha mba jerevana ary nge Coran musulman ary nge tena raha zavatra mifanohatra ao anatiny io tsy vita fotoana vetivety fa afaka manao recherche tsika be tabe ny zavatra mifanohatra eo za moa tsy hitanisan'izany eto androany zany fa zao ny amaranako anazy raha ohatra arany hoe tsy avy amin'Andriamanitra ary ilay baiboly kristianina ao anatin'ny Coran ange de mampirisika mihitsy hoe ny musulman de tokony hamaky ny soratra masina zay nampiasain'ny kristianina ny Coran de voasoratra taty aoriana be ny boky kristianina baiboly kristianina voasoratra tany aloha raha ohatra arany hoe tsy avy amin'Andriamanitra ilay baiboly ampiasain'ny kristianina ka nahoana ny Coran mampirisika musulman hamaky zay boky tsy avy amin'Andriamanitra zany ohatra vitsiny ny soraty 236 436 be da be ao anatin'ny Coran zany milaza filaza zareo an'ilay boky ampiasain'ny kristianina moa zany hoe ilay boky moa zany hoe kitab moa zany izay andronan'ireo boky izay nampiasain'ny kristianina zany de be da be milaza mihitsy musulman tokony hamaky an'ireny boky reny izay tononony tsara ao moa ny Torah ny salamo ny evanjely ihany koa de tononona ao anatin'ny Coran tokony vakin'ny musulman moa zany ohatra mbola milaza ny zamary efa koa ohatra ny sorat 393 sy ny soraty 654 de samy be da be mbola afaka tany saina eto efa mifantena mipetraka zany de hoe raha ohatra tsy avy amin'Andriamanitra tokoa le boky ampiasain'ny kristianina nahoana ny Coran mampirisika musulman hamaky an'ireo boky ireo ny Torah ny evanjely sy ny salamo moa zany zavatra tsy mipetraka tsara mihitsy le argument zany raha hoe zay ny argument hoentina hoe tsy avy amin'Andriamanitra ny baiboly ary teneniko anareo mazava tsara asaivo manome ohatra anankiray fotsiny musulman raha mahita hoe aiza ao anatin'ny Coran na taizy ala no ny teny hoe ny baiboly ampiasain'ny kristianina dia tsy avy amin'Andriamanitra ary diso ny zavatra ao anatiny tsy ahita zany mihitsy nareo ao anatin'ny Coran milaza an'izany ny zavatra lazainy ao ireo olona zay nampiasa an'ilay baiboly de misy nanova ny heviny zany tsy le texte miova fa le olona manao interprétation diso ary raha niova le izy tsy nampirisika an'le intsony Coran hovakin'ny musulman misy ny fotoana mbola efa anaty programako mihitsy hanazava sujet par sujet makasika an'ireny di hevitra zay ataon'ny musulman amin'ny kristianina na makasika amin'ny baiboly sy ny Coran zany ny makasika ny hoe tena mpaminany avy amin'Andriamanitra tokoa ve Mohamed sa mpaminany sandoka ny makasika ny tena débat ataon'ny kristiana sy musulman koa hoe manana nature divine tokoa ve i Jesous Kristy sa olombelona tsotra fotsiny ary amaranako anazy de hoe tsy misy musulman mavita manaprofo hoe tsy manana nature divine zany izany hoe tsy Andriamanitra zany Jesous Kristy tsy misy musulman mahavita manaprofo an'izany ny fanazavana sy argument kely hoentin'ny musulman amitahana ny kristianina eo de ny fanaporofonan'ny maha-olombelona ny Jesous Kristy fotsiny ihany fa tsy manana argument zany izy ireo anaporofona hoe tsy Andriamanitra i Jesous Kristy zany hoe tsy nature divine moa zany ka ny kristianina nge tsy mandamy maha-olombelona ny Jesous Kristy mihitsy kristianina ary de niteny mampianatra mazava tsara mihitsy Jesous Kristy manana nature anankiroa manana nature divine izy zay efa nature efa nananany hatrany mandrakizay ary tamin'izy tonga nofo tonga olombelona dia lasa nanana nature humaine ihany koa zay mety mahatonga anazy hoe mitomany mivavaka amin'ny ray miteny hoe misy zavatra tsy fantany amin'ny andro farany sisa tsy manohatra ny Andriamanitra anazy zany fa manaprofo
fa mifananany a natura humaine averiko tsy misy a musulman mavita manapirofo zany hoe Jesosy Kristy dia tsy Andriamanitra tonga-nofo. Zay ny maranako anazy fa tahin'ilay pahary daholo tsika rehetra dia ilay Trinité masina izay nahary an'izao tontolo izao.